vonina mifandinianareo lalàna zay arosany aminy anteny mera-pirenena raha nambaran'ny filohan'ny anteny mera androany maraina raha nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany fotoana izay niresahany ihany koa ny fifandraisan'ny parlemanta malagasy sy ny amerikana tao aorian'ny fitsidiany prakitra raha amerikana teny amin'ny lampany anteny mera teny tsy mazaza androany maraina. Tsy mbola misy ny fampetsoana fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena entina andiniana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana indrindra momba ireo komuna manana sata manokana toa Antananarivo. Izay nambaran'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy filohan'ny anteny mera-pirenena androany maraina raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izay niona taminy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Na izany ara hoy ny nambarany dia vonona ny anteny mera-pirenena mifandiniana ireo volavolan-dalàna raha toka misy izay fampetsoana izay. Hatramin'izao aloha mbola tsisy resaka an'izany tonga aty aminay fa zay moa vonona ihany ary fa zay raha teo moa nitsorotsahan'ny solombabahoaka hofidina ho vonona amin'ny fandinihana ny lalàna rehetra zay tokony atao hita tokoa fa misy no ilan'ny firenena ny mahakasika an'io momba ny fitsinjaram-pahefana io mba hametrahana ny tokony andraikitra any amin'ny sehatra kominaly satria raha mahita atsika amin'izao fotoana izao ny ben'ny tanàna sy ny olomafidy amin'ny lafiny kominaly dia efa mihoatra ny mandat anankiroa be zao nefa mbola eo ihany ka raha sitsy raha ohatra ka miroso amin'ny fifidianana amin'izay tsika amin'izao fotoana izao satria efa niverina ihany amin'ny lamina ara-dalam-panorenana ka voapetraka ny solombabahoaka tokony miroso amin'ny fametrahana ny ben'ny tanàna ny filakevitra amin'ny komina sy ny sisa fa hatramin'izao aloha dia mbola tsisy fiantsonanay amin'izany fivoriana tsy ara-potoana. Androany maraina ihany koa dia nandray an'Andriamatoa Stefan Anderson prakitra raha maso ivoa amerikanina eto Madagasikara amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Fiverena amin'ny fiara-miasan'ny anteny mera malagasy sy ny kongresy amerikanina no anisan'ny voaresaka tamin'izany ary nasiteny tao anatin'ny dinika fanajana ny zon'olombelona. Zavatra nasiany tsindry bokotra mafy ihany koa dia mahakasika ny zon'olombelona droit de l'homme io moa zany zay ato amin'ny anteny mera-pirenena dia natsapa ihany koa satria io anisan'ny masotsivana anankiray hojerena ny anivelana indrindra sika eto an-toerana ny fitondrana zay misy dia ny zon'olombelona io dia misy vomiera manokana izay hatevenina mihitsy ny mahakasika ny zon'olombelona io mety ampiarahana amin'ny vomiera mpandinika ny ara-dalàna izy io. Ny talata fa 1 volana oktobra ho avy izao no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena izay entina indrindra andiniana ny teti-bolam-panjakana 5 ambin'ny 10 sy 2 arivo.